Zava-dehibe ny ahafantarantsika mikasika ny amin'ny Jesosy bebe kokoa. Hatramin'izay zany ahafantarantsika ny Jesosy zay resahana matetika hoe nampahiratra ny jamba izy, nampitsangana ny malemy izy, nampitsangana ny Lazarosy izy, nanadio ny boka izy, dia nanao fahagagana izy, namoko ny mofo dimy sy kazan-drano roa izy. Marina izany rehetrarehetra izany fa androany dia tokony fantatra hoe misy fanambarana hafa mikasika ny amin'ny Jesosy zay tokony ho azontsika. Misy révélation mikasika ny amin'ny Jesosy zay tokony anananao ho azonao satria ny fahafantaranao bebe kokoa mikasika ny amin'ny Jesosy. Ankoatra ny fanaovana fahagagana, ankoatra ny mahampanao fahagagana azy ny fahafantaranao hoe iza marina Jesosy, inona ny nataony ho anao, inona ny nataony ho an'ny fiainanao, ary toy inona ianao raha toka mino azy sy mijoro azy. Ny fahafantarantsika ny Jesosy dia anisany ahatonga antsika tena ho mpandresy satria tia azy bebe kokoa isika, ary izany ho atateraka ny zava-drehetra hiara-iasa hahasoa antsika. Amen. Toy izay manaraka ny toeny fa zava-dehibe tiako apetraka dia ny hoe raha tian'Andriamanitra isika dia miara-miasa soa antsika ny zavatra rehetra. Ny fitiavan'Andriamanitra nefa tsy hoe zavatra tonga ho azy, fa fantatra hoe miatonga anao hitian'Andriamanitra dia satria izy aloha efa nitianao taloha. Halleluja. Ahatonga antsika hitian'Andriamanitra dia ilaina fantatrao fa tianao Andriamanitra. Amen. Dia tokony azontsika nefa ahatonga antsika ihany koa hitian'Andriamanitra dia tokony mazava be anao manomboka androany hoe izany fitiavanao an'Andriamanitra izany dia hitondra zava-tsoa eo amin'ny fiainanao, hitondra zavatra tsara eo amin'ny fiainanao. Misy valiny izay tsy tokony ho tsonitsinyavonao izany valiny izany. Amen. Ny tsy fantatry ny tsy niavantsika ny zava-tsoa noman'Andriamanitra ho antsika izay tia azy dia anisan'ny hery ahatonga antsika hitian'Andriamanitra, ampibotsina be ny fitiavantsika n'Andriamanitra. Amen. Yara hitsangana hisaotra azy isika rehetra, hisaotra azy noho ny fitiavany lehibe, hisaotra azy noho ny amin'ny teniny izay ampahafantariny antsika, hisaotra azy noho ny fahagagana izay tanterahany satria izany no maniny ho antsika eo anaty ny sarotra sy ny mafy. Izy mirotaka tsehatra mamy olo antsika hiady ho antsika satria izy ilay Andriamanitra mahatoky mandroso eo anoloantsika, ary Andriamanitra higlorifie antsika. Misaotra raha tsara. Halleluja. Misaotra ny amin'ny teninao Jehovah Andriamanitra.